Ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tompoko vavy manaona tompoko lahy. Andriamatoa Jean-Jacques Rabenirina no vahintsika eto amin'ny solanga amin'ity an'ity. Miraba Andriamatoa Solombavam-bahoaka. Rabanao Andriamatoa Jary Ravojanary ary misaotra anareo ato amin'ny fandarana solanga ihany keo nanasa ny tenanay amin'izao fotoana izao. Ya, ianao dia efa Solombavam-bahoaka intelo misesy 3 mandat tao Betioka Atsimo. Tsy anontany anao hoe ianao ve ny malaza sy tian'ny vahoaka sa ny vahoaka ny tsy mahita olona afa-tsy ianao. Sa azoko apetraka aminao ihany izay fanontaniana izay? Nareo mpanao gazety malalaka ny zay amin'izay fanontaniana tianareo apetraka ary ity demokrasia ity ane zay no manahirana amintsika angavo Joary rehefa metimety aminao dia hoe demokraty aho, rehefa tsy metimety aminao dia atao any am-paosy le demokrasia. Ohatra zava-misy eto amin'ny firenena. Ka efa intelo no lany député araky ny voalazanao teo angamba sanatria tsy dia hoe kory hoe tsisy olona ny ao na hoe za no manao indrindra fa fitokisan'ny vahoaka no mbola apetrany amiko. Ary raha ny zava-misy raha tsy laza tamin'ny farany teo fotsiny henjana ange ny zavatra natrehinay tany tonga tany Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny propagandy nanao fampelezan-kevitra ho an'ny candidat zay nifanina tamiko candidat tohanany ny baiko midina isan-karazany fa isaorako ny vahoaka fa mbola nifidy ny tena ihany. Ny sentimentko angamba ny mahakasika an'izay Andriamatoa Jary Ravojanary dia hoe ataoko hoe malahelo tsy hoe za lany telo ny malahelo fa malahelo satria mbola na ny maromarona koa angamba hoe manana sentiment de devoir non accompli. Zay zany tena maro satria hoe niezaka ihany amin'ny Solombavam-bahoaka. Niezaka ihany amin'izay terina mba nitazomiko nefa ny mandraky ty ny androany hoatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena mbola zany hoe tsy mivoatra ihany lay firenena. Zay zany zavatra mba ny premier mandat anao ve zany tsisy fiovana amin'izao 3e mandat anao zao ao Betioka Atsimo district misy anao. Raha zay député nge raha ny tena marina hoe mpitondra ny feon'ny vahoaka, mpitondra ny tarain'ny vahoaka fa ny asa fampandrosoana dia ny mpanatanteraka anjaranay no mitondra zay kanefa zay rehetra nentina dia tsy mbola hitako hoe inona ny tena fiatraikany fa angamba tsy midera tena toy ny papelika akory raha ilaza hoe tamin'ny fotoana angamba hoe mba na mpikambana teo anivon'ny mpanatanteraka eo anivon'ny gouvernemanta no mba hitako hoe nisy ny réalisation zay vitako ohatra hoe amin'ny lafin'ny fanabeazana amin'ny lafin'ny ny décentralisation sy ny sisa zay ngamba no hitako ihany fa raha za taky député zay zavatra rehetra mba nitakiko sy nangatahako dia tsy mbola hitako aloha ny fanatanteran'ireo fanjakana zay ny fandimby nisy teto. Ia tsara ihany tokoa aloha no manamarika ao antsika mpanaraka zay tsy maharaka ny tantara fa ankoatrana mahasolombavam-bahoaka nga Jean-Jacques Rabenirina dia efa minisitra intelo sy département ministériel anankitelo samy hafa ny entinao. Fampianarana, fizahatany dia aveo kolontsaina raha tsy diso ya dia ireo zany. Ya tsy hijanona ela amin'izay tsika fa tsy hanao fampitahantsika monsieur le député hoe nanao ny premier, deuxième sy ny 3e mandat fa amin'izao 3e mandat iainanao zao ny composition n'ilay assemblée nationale ny fomba fiasany manahoana ny fahitanao azy. Tsy dia hoe fampitahana araka le voalazanao teo fa za zany mahita fa tamin'ny mandahako voalohany izany hoe zany 2013-18 teo zay no mba hitako hoe mba nanao ny asanay zahay député teo anivon'ny assemblée nationale satria rehefa tsy heverinay eo amin'ny assemblée nationale amin'ny mampisolombavambahoaka anay hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapom-bahoaka, tsy mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka ny zavatra atao ny exécutif dia mitsangana izahay zay no napisy an'ireny hoe déchéance na filoham-pirenena nanao motion de censure izahay tamin'izay fa ny zava-misy amin'izao raha amin'izao no tenenina mialatsiny fa tsy hoe sanatria hanafabaraka n'ilay androm-panjakana zay misy ny tena koa fa raha io majorité ananatsika amin'ny assemblée amin'izao fotoana izao dia zay hoe ireo hirmara zany tsisy zavatra azo antenaina amin'io mahakasika ny hoe ny fitakiana ny etahitam-bahoaka zany satria ininona zavatra atao eo anivon'ny antemeram-pirenena raha vao mitotona ny baiko avy any an-tampony dia mamitsaka daholo dia hadiny daholo eny ara fa na ny tombotsoa ataontsika hoe mba hahafahanay hoentina miasa ara hitsakitsahany mpanatanteraka dia tsisy miteny na ireo majorité ireo na ny bureau permanent.
conscient zany ve reo namanao député ao amin'ny maro anisa zay Irmar mba resahanareo ve izy hoe ny conscience moko tsy mila hoe vaina misy ihany ny conscientisation angambany fa samy olon-dehibe samy vehivavy sy lehilahy lehibe ary tsongombolo ange zany hoe mba voafidy ao anatin'ny district zany ianao akoatran'izay nangalabato fa raha tena hoe lany amin'ny hoe fitiavam-bahoaka ianao de hoe tsongombolo zany ianao fa za mahita hoe conscient ihany ry zareo fa le tsindry mafy ary ry zareo koa tsy mahafantatra hoe tsy zay nge nasan'ny député tsy mpandray baiko ny mpanatanteraka fa mpitondra ny feon'ny vahoaka conscient ihany izy satria eto mialatsiny mbola elako tsiny ihany aminamana fa hitanao rehefa mba miresaka aminao aty ivelany zareo ary afaka manontany ianao député hafa akoatra ny Jean-Jacques Rabenirina député ny Fanoherana iresahan'ireo Irmar zay milaza azo majorité reo dia mitaraina ihany zareo tsy mety tsony zao tsy zao tsony nefa vao tonga ny baiko tonga ao de ry zareo ndray zahay raha mba mitaky indraindray ry zareo zay mba mitaraina aty aminay indray ry zareo indray ny mamaly anay tsy mety zao janony zao sy ny karaha ohatra fotsiny zao hoe io zao misy tokony hoe voalazany lalam-panorena hamafisy ny règlement intérieur fa hoe intelo isam-bolana 3 jours 3 jours par mois mandritra ny fotoam-pivoriana ara-dalàna zany ara-potoana zany no afaka miantso an'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta izahay groupe ny Fanoherana groupe d'opposition zany eo anivon'ny assemblée nationale tsy raikitra mihitsy izy tsy raikitra izy satria zao le izy tsy hoe akory de iantso zay de hoe tongavy anao premier ministre tongavy anao ministre zao tsy zay koa le izy fa misy procédure koa le izy araky ny lalàna napetraky ny lalam-panorena sy no hamafisy ny règlement intérieur nefa raha voapetraky zay satria tena hoe raha vao atao zay de ny groupe ny Fanoherana no mametraka ny lahadinika dia tsy ekendry zareo de manao ambozizy fotsiny zao ny maroanisa amin'ny alalan'ny bureau permanent fa tsy azo ekendry zay ka eto mialatsiny tsy hoe akory hanamary tena fa ry vahoaka malagasy tsy zahay kory tsy tianao ny asanay fa ity fanjakana ty mihitsy ilahatra eny an-dalana ianao ampiseho nefa zo zany na ny syndicat na ny mpanao politika tsy ekeny eo anivon'ny assemblée nationale zany hoe Fanoherana ao anatin'ny lalàna koa zany mbola tsy ekeny ihany ka zay nataoko hoe tsy zahay tsy manao akory inge zany le démocratie matsiny rehefa tena eritreretina tsara Ngarabenirina de majorité de la dictature de la majorité malheureusement c'est le cas za tsy de d'accord am'zay loatra hoe la démocratie c'est la dictature de la majorité tsy atopy koa tsy de zay loatra fa mba misy fihenona ihany koa ny hevitry ny mironisa voilà zay zavatra ary indrindra tsika malagasy inona ny atsika malagasy antemiera-pirenena teny miera zany teny fampiarana no atao ao fa tsy hoe akory satria zay ny majorité raha izay moko izy de lasa mialatsiny ohatrany hoe démocratie sauvage zany tsy hoe satria zay ny de zay tena atao tsy zay maro anisa nge Rabenirina Jean-Jacques sy ny ekipany mety hososoainy koa nataonareo hoe zay maro anisa de zay za tsy mbola tsy afaka hanao méprofo aminao hoe raha maro anisa satria mbola tsy nanana ny maro anisa teo anivon'ny assemblée nationale satria Fanoherana foana no lany ka sarosarotra amitsika no halana ny hoe Fanoherana majorité zany fa amiko kosa angamba za tsy de olona tsy olony amboletry zany tsy olony fa olony fifanankalozakevitra mandrakany mahafantatra zany angamba zay faniarany asa tamiko fa akoatran'le resaka hoe tsy raikitra mihitsy le fiantsonareo ny ministre zay tianareo mpanohitra mba ho interpellé na ho resahana ny loi de finance rectificative koa ty de tsy misy ohatrany manohitra zany sa ekenynao tena tsy ekenay zany fa inona moa ny azonao atao ariko le izy na ny avy any amin'ny finance tsy manao le proposition satria tsy maintsy zay tsy afaka manao an'izay projet de loi zay nge zahay fa tsy maintsy ny avy any amin'ny ministère ny finance mandalo amin'ny gouvernement mandalo amin'ny conseil des ministres de zay vao mandeha aty aminay ka avy any mihitsy le izy ny tsy mianga inona ary ny azonay atao zay tsy afaka hanoratra loi de finance zany rehetrarehetra zany nefa ireo BDB ireo soi-disant hoe projet zay vao ampidirina vaovao vao teneniny isaky mitety faritra ndreo atao filoha de hoe zao ndray ny ataotsika zao ndray ny ataotsika nefa vola avy aiza ireo hampidirina avy aiza eny na ataotsika hoe fanampiana reo fa raha fanampiana reo ke de tsy maintsy ampidirinao ao anatin'lay loi de finance ihany koa de zay nataoko hoe zay tiandry zareo atao na vola mpanjakana na vola fanampiana io zao vao nahita vetivety koa hoe nisy vola azo avy any amin'ny QMM quelques dizaines de millions de dollars
de tsy fantatra koa zay anjavonany a inona atao inona sinsisy raharaha zany no hitrangany amin'ny anteny mereniny amin'ny herinandro ambony satria de amin'ny 12-13 raha tsy diso ny fionana oui ny hoe raharaha angambany monsieur Joary ianareo tokony anangam-bovona za tsy de mino anjare telo minitra angeny mba azonao e inona moa ny zavatra azonao lazainao anatin'ny telo minitra ary tsy vitan'izay koa fa lay telo minitra ny andry zareo de misaotra président misaotra monsieur le ministre misaotra monsieur le premier ministre zay ngeny litanie de remerciement zay no henitsika ao fa nahiteny izahay mandritra ny telo minitra inona moa ny zavatra voalazantsika ao anatin'ny telo minitra izay nahatonga anay nge mitaky an'lay hoe fandaharana tsy hoe fandaharana moa zany fa fotoana atokana ko an'ny opposition de amin'iny zany a tena hoe libre tsy voafetra ny fitenenana tsy voafetra ny any hitanao fa misy zava-doza nge na natao fa na ny fandanina loi de finance loi organique iny a ny fandanina loi de finance zany tsy azonao ferana ny isan'ny mpandray anjara fitenenana tsy azonao ferana ny fepotona itenenana nefa dia ferana zao ny olona mahazo miteny telo fotsiny avy aminay opposition dia ferana ho 10 minitra isaky ny olona zany rehetra fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-pandrenona kanefa moa io vavakisoa misira moa de etotsika malagasy manao ny asanay zahay fa dia anjarany tsirairay ny mandray ny andraiky tandrify azy aby miasa tsisy vokany mihitsy zany raha bentrina zany zaka tsy atovoko ny asa ny teny hoe miasa tsisy vokany ndray misy vokany satria lany foana tao anatin'ny fanoherana zay zao de fa vokany zay de fa vokany zay zao lany foana satria raha ohatra ka hoe fa ireo mpipasoka tsy tafaverina ohatra amin'ny circonscription sasany misy koa mbola tafaverina amin'ny circonscription sasany ray zay faharoa manaraka an'izay mba afaka manao zay kely ho vita koa satria misy ange andreo mitodivara voajanahary lay siady lay crédit d'investissement omena nay député de mba manao zay kely ho vitako amin'iny a zany manamboatra CSBD kely manamboatra bazary kely manamboatra an'izao dikan'izay tsy hoe mihoatra lavitra noho izay ngamba atao hoe fahaza multiplienao par 100 zay iny zavatra tiako atao fa zay mba vitako le vokatra tiako tenenina mantsy le hoe betuka atsimo zany zao tena tsy misitraka mihitsy ny zavatra avy amin'ny fanjakana rehefa dininy satria zany sakana be indrina ny lany député eo ka zay eny tsy laviny zany tsy misitraka tanteraka mihitsy betuka atsimo satria za foana no lany député ao de hoe za zany mpanohitra fa amiko zay le hoe le démocratie lazaintsika teo nge fa maninona safidiny vahoaka nge zay fa maninona ny vahoaka betuka atsimo ary ny sazinao am'izay safidiny zay amiko zany tsy toetsaina démocratique zany Joary tsy kivy ianao akory am'zany rehetra zany ohatrany mahakivy zany mihaino andraha be indrina zany zaka Andriamatoa Joary raha tena fitiava-tanindrazana no manentana anao a tsy mahakivy vao maika raha zany mampirisika anao handeha mandrakariva hanao ny tsara sy ny mety ary hidenoncer ny zavatra tsy mety tsy za tsy kivy aho mbola manana fanantenany ianao zany araky ny voalazan'ny soratra masina hoe raha mbola misy koa ny farany de tsy overmeo ny fanantenanao zay ngavaka za de kristianina de mino a fa tsy maintsy hisy ihany ny farany ary isy valiny ihany ny vokatry ny asa rahovina moa sarotry ny milaza an'izay Andriamanitra rery no mahafantatra zay hitranga rapitso fa ara-politika iandry échéance électorale manaraka ave sa isy atiatenatenany tonga de tsoroko ny resaka anonga-panjakana ve no vaolana ho an'izany zakana be indrina sa miandro fividianana tsara reo tojary raha voajanahary jereo na inareo mpanao gazety mahita fa voalahatsoratra miresaka fotsiny zao zavatra trangatary zao zavatra de voantso eny amin'ny cybercriminalité voantso atsenianina ka mba eritreretinao nge raha hiteny an'izany eto a hoe zao ny zavatra hitranga rapitso a angamba rapitso fiany reo aza de voantso ohatrany vice président seni koa voantso eny amin'ny akoka amiko angambany za tsy sarotra ny maminany an'izany ary inona moa zay heriko hoe hiteny an'izany tsy manana an'izany hery zany a fa amiko kosa mba tokony mieritreritra ihany le fanjakana am'le zavatra maro mampikaikaiky any vaoaka raha tsy ilaza ny jiro a ny fiakaran'ny vidin'ny frais ny tsy fisin-drano a ny tsy fandripahalemana tsy zarizary ny fampianarana ny fanabeazana ny fahasalamana zany rehetrarehetra zany faratsin-dalana tokony eritreritra ihany ny fanjakana fa tsy zarizakiraha be indrindra no aminany an'izay raha misy mitranga raha pitso raha fakapitso fa ny zavatra misy lozika n'lay mety tsy fahafalim-bahoaka ihany angamby zay
io moa samy manana ny masony ny olona rehefa tonga eto amiko eto ianao zao mpanolotra dia mainty tanteraka ny tableau fa rehefa mba mpitondra fanjakana ny atsoka eto mazava ny lanitra sotry zany. Non, rehefa manao politika dia mba tokony hanana objectivité. Za zao nareo moa efa média privé eto fa raha anontany ianao aho hoe taminao mbola tao amin'ny TVM dia angambany anisany ianao ary zay no mba anisany hoe estime ny nanako taminao hoe rehefa nodorana ny TVM tamin'ny 2009 dia izy izy mananteny izahay fa havelanareo malalaka koa izay hiasa rehefa mpiasa-panjakana ianao tamin'izay zay fomba fijery tokony hananina Andriamatodivary tsy hoe akory a zay lazain'ny patron de oui monsieur satria patron nao za koa mpiasa-panjakana hatreto aloha mbola tsy retraite amin'ny enseignement supérieur fa zay fomba fijery zay no mba tokony hojerena ihany hoe tsy de mety rehefa tsy mety dia mba atao hoe tsy mety a rehefa mety a dia lazaina hoe mety. Ianao député avy any amin'ny faritra Atsimonosy ady hevitra be mandrakity ny androany base Toliara ny hevitra Jean-Jacques Rapendrina aza atao lava loatra eny sa tsy tsy satria tsy botolo angambany tsy mety tsy satria zao lazainy io fa hoe hitondra fampandrosoana hitondra asa sy ny sisa le izy manao comparaison tsotsotra kely fotsiny efa nisy ny tao Fort Dauphin nefa inona ny zavatra hitatsika mbola amanarivony voara manaliny ireo olona avy any atsimo indrindra fa ny Fokantandroy mandeha makany Sambava makany Diego makany Nosbe hitady asa nefa efa 20 taona mahery ny QMM nisy tao Fort Dauphin raha tena nitondra fampandrosoana raha tena nitondra asa io tsy honankany reny olona reny fa nijanona tao zay aloha zavatra anankiray faharoa manaraka an'izay firy ireo mera be ny tanàna mitaraina fa tsy na ny redevance zay tokony ho anjaran'ny commune dia tsy omena azy ireo koa na ny any Tamatave zay na ny any Fort Dauphin fahadisoan'ny QMM ve zany fahadisoan'ny QMM zany na raha resaka redevance zany tsy fahadisoan'ny QMM zany fanjakana zany ny fanjakana fohy be nge ny maka azy fa ny QMM mandoa foana ny QMM zay andefasanao aniny dia tsy adidin'ny QMM sy ny Ambatovitsony zay fa adidin'ny fanjakana ny fanjakana zany ny ratsy am'izay zay zavatra anankiray faharoa manaraka an'izay dia io zay zany le resaka hoe fampandrosoana mbola fotoana moa tsy dia afaka ivalaparina fa faharoa manaraka an'izay dia resaka eo le aretina maro samihafa ateraka io zavatra io reny nge zany hoe Andriamatoa Larso Stéphane zany dia hoe aminay mpampianatra pikarika zany hoe professeur émérite zany ngamba raha gradena maramila amiral moa zany zay andalovandretra dia mitoraka sali zany hoe top de top zany ireny no miteny ary tsy eto amintsika no nanome azy an'le diplôma koa fa indraindray moa tsika le gasy ambanina foana za tsy d'accord am'izay indraindray moa malagasy zay aratsiana foana ny atsika fa tany ivelany hatrany États-Unis hatrany Europe hatrany Asie hatrany miaika azy ka raha miteny izy androany fa hoe io reo metoloro hotrandrahana ao amin'ny base Toliara io dia mbola ambony be ny tany 4 fois plus zany ny taon'ilay radioactivité avoakany ao an-drano be zay hotrandrahany base Toliara raha pitahina amin'ny any Fort Dauphin zay le zava-doza zay professeur no miteny an'izay fa tsy Jean-Jacques Rapendrina faharoa manaraka an'izay hitatsika angamba tamin'ny réseaux sociaux koa ny ao Fort Dauphin nitsangana koa ny ray aman-dreny manomboka mikikika koa satria ohatra anankiray fotsiny be dia be reo zavatra le promesse nampanantenaina tsy tanteraka na ny nampanantenainy QMM na ny nampanantenainy fanjakana fa zao misy hoe site de versoir ozy izy zareo natao tao Fort Dauphin tamin'io mbola tsy déversé tao zany le rano maloto avy nanasana an'ireo akory ireo dia 92 espèces ny karazana trondro tao amin'le rano am'izao tsika miteny zao anankiroa 2 espèces ny sisa dia izy andray no mbola ilaza fa hoe tsy mamono tsy manimba ny tontolo iainana ny zava-mananaina sy ny sisa io fikarohana io ka zay no ataoko hoe tsy manohitra be fahatany zahay fa ary maninona moa raha atao mangarahara atao mazava mivoaka malagasy ny cahier de charge ary maninona raha manazava akory zareo hoe tsy mariny zany misy argument
scientifique koa netindry zareo manazava zay fahalalako azy mbola tsy mivoaka le cahier de charge am'izao fotoana zao monsieur Rabin inona ny tsy amahana an'le cahier de charge tsy fantatra araka zay indrindra avao inona ny tsy hoe tsy mivoaka fa tsy avoaka samby hafa nuance zay ary io ara zao za de malahelo hoe io mody natao hoe bon inona moa ty izy hoe patrimoine mondial de l'UNESCO ny alan'ny Mikea satria voakasika am'le izy de fa zao ny hafetsendry zareo le sisiny andrefanao izy satria ny sisiny andrefany côté littoral zay fa à l'intérieur de terre le fitrandrahana didikan'izay zany sy mbaina ny atao anaty zay zavatra anankiray fa hoe eo no eo fotsiny tonga de natao ho site ana patrimoine mondial de l'UNESCO de l'humanité ka zay indrindra ka zao ny mba fandehana io ampagnetretena no lazana sady ny fomba ny amaliko azy teo ministre ny kolotsaina teo aloha ao ihany koa ny mba mampampianatra pikarika satria zao raha ianao hiclassé patrimoine zany eo anivony UNESCO dia tsy maintsy classé patrimoine national aloha lay site c'est qui ne pas le cas tsy zay le izy faharoa manaraka an'izay amapolo taona nangenao vao mahazo an'izany andriamatojo ary ny atsika zao Ambohimanga nitsinginy Bemaraha sisy misy vitsivitsy angamba ny mbola nangatahantsika dia io rova io rova io no efa nangatahantsika efa 20 taona zay mbola tsy voavaly mandraky tinandra fa tsy ho voavaly mandrakizay satria nosombaitsika satria ny rova nge tsy vitany hoe patrimoine fotsiny fa sady patrimoine historique no patrimoine voilà et culturel am'ilay histoire angamba no akako azy ny atao hoe patrimoine historique zany hoe vavolombelony tantara ka raha ohatra lay vavolombelony tantara ovainao inona tsony mahavavolombelony tantara azy raha itenitsika zao hoe situetsika tany amin'ny 18e siècle ny tantara nisy teto Madagasikara sy ny fanjakan'Andriana début 19e siècle zao ny zava-misy anefa amintsika miteny zao misy ordinateur ny ao amintsika miteny zao betsaka ny zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny tam'izany de io nge ohatrany hoe enao zany Andriamatojo Zala Voajanahary réalisateur ana film de misitiana hoe tany amin'ny tolona 47 ohatra nefa tam'izany enao de efa mampiasa drone de mety ve zany azonao lay parallélisme de zao zay no ataony tokony tsy nikitiana mihitsy zay indrindra zay no ataony ohatrany Colisée any Rome zay no ataony zay indrindra manko no ataony pikaroka tantara hoe anachronisme historique zany hoe zany ovaina mihitsy lay tsy misy zavatra tsy mifanaraka sy tsy mifanandrify amin'ny toetrandro ny vanim-potoana sy ny tantara zay ny zava-doza amin'io kanefa mbola nampihana ny Colisée koa raha zay zavatra za tsy miteny hoe zany fa tsy dio hoe de hitovy lanja amin'ny Colisée any Rome sy ny sisa tsy hitovy zany rehetrarehetra zany zay no ataoko hoe io ary efa nisy académicianina ny dénoncé an'io tsy mba nakahevitra amin'ny académicianina sy ny sisa zareo efa nisy ny enseignant chercheur amin'ny dénoncé an'izany zavatra rehetrarehetra fa de mbola hoe manao drillagily any ny fanjakana satria hoe io no asa ataoko hoe zay no heveriny zareo zava-bahoana zavatra malifaliana ny vahoaka fa amiko aloha manimba sy mamotika ny kolotsaina ny tantara nisy teto Madagasikara indrindra fa ny tantarany Andriana teto anivony Merina io zavatra natao ny fitondram-panjakana akely sisa ny fotoanantsika fanotonana farany ianao de tanàna kavanana ngasy teny Randrena Soatreka tam'ireny fifidianana 2023 reny sorany nanahoana nefa raha fa de eny visiteny moa zany io 7e vice-président amin'ny assemblée mbola miketriketrika ihany ianareo amin'ny fifidianana manaraka ny fanaovana politika Andriamatojo zay hoe hiatrehana fifidianana manaraka mbola ho hita eo zay fa tsy afaka hiteny alohan'izay mbola tsy fantatro koa zay eritreretrika sy teny fa ny zavatra misy ary azo antoka zay de mbola miaraka ary zay de manohitra ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana azo adino nge Andriamatojo Zala Voajanahary fa zay nge nanoana ny Andry Rajoelina na ny tenako na i Andriamatojo sy teny tamin'ny 2018 satria naninona satria nampananteny izy hoe amboarina ny lalana ho atsaraina ny fanabeazana ho atsaraina ny tsy fandriam-pahalemana ho atsaraina ny fahasalamana iza moa ny olona hanohitra an'izay eto tsika samy vavolo asiana atao asiana
400 mégawaty avy eo amin'ny charbon de terre nisako zay ao anatiny distrika misy a sy ny sisa inona moa ny hitsipahanao an'izany fa eto tsika androany ianao mpanao gazety mpanara-baovao inona am'ireo zavatra ny tany saiko vitivity amin'ny akapoben'ireo no tanteraka ny mifanohitra am'izay ny rano tsisy ny courant tsisy sy ny sisa de zay ny mahatonga raiky izy ianao hoe zahoaiza ny ano zay de mbola manohitra ny zavatra tsy hoe manohitra ny tsy raison d'être ny hoe fanoherana fa ny zavatra tsy mety ny toerinao fa raha mety io raha pitso raha fakapitso de inona moa ny hanoherana fa raha mbola tsy mety kosa io de afaka milaza aminao fa zay de hanohitra hatramin'ny farany de eo tsika mahita zay avoaka ny rapitso hoe ahoana ny fifidianana any amin'ny 2028 mbola ny ekibonyombo moa zany rehetrarehetra zany fa de eo tsika mahita azy toko fanaty zany aza nareo mpanohitra koa ny paritaritaka be ny any zava-misy zany io akory tsy atao hamenatra zany na atao zay manko le manahirana le manao langue de bois izy ny vazaha zay hoe rehefa mahavoakasika anao de satria za mpanohitra de ny mpanohitra zany tena milamo non ny zavatra sambako vao nahita teto Madagasikara vao manahinao zany mpanohitra tsy mbola nisy zany fa teto avao nahinao zany fa tsy afeliny zany mahafaible anareo misy ny afaiblira zany na tianao na tsy tianao fa na ny mpitondra fanjakana koa raha mizarazara mety affaibli ihany koa mpitondra fanjakana faly mahita anareo faible faly fa io koa ry zareo misy mifampitory any amin'ny senisy tsy mitovy koa ny samy mpanohana fa bon iny angamba ny avelako any fa anjaran'ny zareo anazy iny fa zao tsy afeliny zany ny afaiblira zany fa zao nge ny olana ny eto Madagasikara ho anay mpanao politika indrindra hoe zay ato mifanoherana dia hoy izy samy teo ho lehibe samy teo sefo samy teo mpitarika tsy misy olona tsy tian'izay fa ny olana de zao rehefa betsaka ny kapiteniny sambo rehefa rany sambo rendrika ihany le sambo ka mba tokony hisy eto za tsy miteny hoe iza na iza fa sao de lazay le zany reny mianakendry fa tokony hasiana zay fitambaran'izay eo anivonay samy mpanohitra ikeny zany tokony hasiana ny fironan-tsaina satria inona moa ny tanjona ny tanjona angety tsy hoe anongana haka fitondrana ihany fa ny tanjona de hoe hanatsara ny saina ny mpiarabelona ka raha mbola eto ary ianao mbola vitsy anisa kely ary ny samy mpanohitra ihany de fa tsy mahatsapa zay fa hoe samy mety samby haka ho azy samby tiziny tombotsolo manokana de fa tsy ho lasa lavitra nge zay ka eto zany tsy afeniny zany fa na izany na tsy zany moa zany misy ihany koa ny mba mitovy fomba fijery afaka miara-miasa mifameno ary ny manitatra n'izay zavatra zay zany no ataonay am'izao fotoana zao tapitra ny fotoanantsika misaotranao tompoko ianao nisaorina andriamatoa Jarovadanary ary de volona foana raha mbola misy ny fiantsona zay ataonareo fa de misaotra atsika mpanaraka ny fandaharana ihany keo any atokantrano tsirairay any avy makasitraka tompoko misaotra tompoko tapitra ny fandaharantsika mametraka ny mandrapitra fa tompo vavy sy tompo lahy